Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Faramiarabantsika rehefa malala tratra ity talata fa 4 ny volana martsa ity. Ny mofana izay voalahatra ao antsika dia ny boky ny tantara voalohany toko 4 andiny vavalo ka hatramin'ny fahafolo. Tantara voalohany toko 4 andiny vavalo ka hatramin'ny fahafolo vakintsika amin'ny anaran'i Jesoa. Araka intriny eto anatrehan'ny Israely rehetra, fiangonan'i Jehova sy eto anatrehan'Andriamanitsika. Tandremo sy dinio ny didin'i Jehova Andriamanitra reo rehetra mba hahatananareo ity tany soa ity sady havelanareo olovan'ny zanakary mandimby anareo mandrakizay izy. Ary anao ry Solomona zanako, aoka ho fantatrao Andriamanitra ny rainao ka manompo azy amin'ny fo rehetra sy ny fanahy mazoto fa Jehova dia mpandinika ny fo rehetra ary ny fieritreretana rehetra dia fantany avokoa. Raha mitady azy ianao dia ahita azy, fa raha mahafoy azy kosa ianao dia ariny mandrakizay. Koa mitandrema fa Jehova efa nifidy anao hanao trano fitoerana masina dia mahereza ka mahefa. Ray masino manao masinanay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Avatrafatra Davida mialon'ny hafatesany ity eto am-pelatanantsika ity izay miantefa tamin'ny sokajin'olona roa. Ny voalohany dia niantefa tamin'ny vahoaka sy ireo mpiara-miasa akaiky tamin'i Davida, ary ny faharoa kosa dia tamin'ny Solomona zanany izay mpanjaka andimbiasy. Mazava be ilay hafatra fa anankiray hafatra ho an'ny vahoaka, hafatra ho an'ny be sy ny maro, hafatra ho an'ny sarim-bahem-bahoaka, ary anankiray kosa hafatra ho an'ny olona mbola hitondra, hafatra ho an'ny olona mbola hanapaka, hafatra ho an'ny olona izay handimby an'i Davida. Marina fa zanany satria teneny eo zanany Solomona fa manokana ilay hafatra, tsy mitovy ilay hafatra. Raha toa ka mijery sika isany atao hoe fahendrena tamin'ny vanim-potoanan'ny antikite ny hoe mametraka hafatra, ary fanaon'ny olon-kendry ny mametraka hafatra ho an'ny taranany, ho an'ny zanany, ho an'ny namany na ho an'ny mpiarabelona azy. Misy ny mametraka hafatra mampalahelo, misy mametraka hafatra ao anatin'ny famoizam-po, misy mametraka hafatra ho an'ny valifaty. Misy betsaka no manao zany hoe valiofaty ny raha anina reny olona reny izay nahatonga atsika ohatr'izao. Misy mametraka hafatra ho an'ny taranaka mba hamalifaty ny taranaka. Misy mametraka hafatra mba hakahala, hafatry ny fakahalana indraindray no napetraky ny hafa. Misy ny sasany manafatra ny mpiarabelona aminy na tahak'izany ao anatin'ny fahadisom-panantenana alina. Indraindray raha moa dia misy manafatra mihitsy manao hoe ario eny amin'ny vovoka, ario tory dia ario eny amin'ny ranomasina na ario eny an-dalambe ny vovoky ny fatiko, ary atonoy tanteraka fa zany zavatra any dia tsy kristianina. Kristianina tsy marina fa tsy mino isika ny ataontsika hoe ny razana sy ohatr'izany tsy izay inoantsika, fa tsika kosa tsy manadino ireo ray aman-dreny, tsy manadino ny tantara isika, tsy manadino ny hafatra ireo ray aman-dreny, ireo fahendrena izay navelany, tsy adinoino zany. Ary dia tsy mifanaraka mazava hoazy amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny olona izay mieritreritra manao hoe adinoy ario anaty ranomasina, any anaty renirano, eny amin'ny kianja, ario eny ny vovoky ny fatiko tory zay no antsoina hoe nihilisma. Nihil avy amin'ny teny hoe ny teny azahoana ny teny hoe néant, izay fotom-pisainana nanjaka hatramin'ny andron'ny Nietzsche ny hoe tsisy dikany ange ny fiainana, mahadiso fanantenana ny fiainana, tsisy hevi ny fiainana, mandalo de tsisy nininona. Ny fiainana mandalo fa misy heviny.
ny fiainantsika misy sensa, misy heviny noho ny amin'ny Kristy, toy ny maty foana tao amin'ny hazo fijaliany Kristy raha ohatra ka velona ao anaty vahadisam-panantenana ao anatin'ny fieritreretantsika hoe tsisy dikany fiainana. No zany tsy toetra kristianina, tsy rahay mandoro loatra, mandoro mety misy antony manokana andoroana ny fa tsy misy lafiny zavatra tsy azo anoharana, zavatra mety pitrango zany. Hoe noho ny aretina, noho ny lafiny arabola, noho ny lafiny tsy any am'le mandoro ny tiditsika hevitra, fa any am'le toetsaina hoe mandoro noho ny tsy firaharahiana, mandoro noho ny finoana, fa tsy hoe mandoro noho ny lafiny totsika hoe pratika raha tahaka zany. Ary dia eto ary Davida de nanafatra anjanany izy. Nanafatra anjanany izy ale afatra anjanany, nanafatra ny mpiarabelona aloha izy, de nanafatra anjanany. Le afatra ny amin'ny mpiarabelona taminy an'ireo vahoaka neno azy dia zavatra anankiroa. Voalohany indrindra de izao izy, tandremo ny didin'Andriamanitra. Afatra sarobidy zay apetrany amin'ny vahoaka, afatra tsy tokony adinoin'ny fiangonana mihitsy ny hoe ny didin'Andriamanitra, tsy adino ny didin'Andriamanitra. Mampiheritreritra tokoa hoe raha fiangonana manadino ny didin'Andriamanitra de tsy fiangonana tsony izy zany, fa lasa club na lasa association tsotra, fikambanana tsotra. Rehefa tsy ny didin'Andriamanitra no mitondra ilay fiangonana, asa raha misy zany de zao tsy fiangonana tsony izy fa lasa fikambanana tsotra. Ary am'izay fotoan'izay fikambanana tsotra de miaro ny tompontsony ny mpikambana, miaro ny voninahitry ny mpikambana, miaro zay mampetipety ny mpikambana. Fa raha ny didin'Andriamanitra manjaka ao amin'ny fiangonana de tsy ny tompontsony ny fiangonana ny zava-dehibe, fa zay mahasoa ny asan'Andriamanitra, zay mahasoa ny hafa izay ivelaran'ny ny voninahitr'Andriamanitra. Eto ary Davida de manantitrantitra mihitsy ny tsy hanadinoantsika ny didin'Andriamanitra. Raha miresaka tsika hoe didin'Andriamanitra izay tiany Davida tsy ho adino nge io ro tsy le didy 3:100 aiza moa natadiavina ny rehetra iny, fa lay didy milaza hoe tiavo Andriamanitra, tiavo Andriamanitra, tsy hoe zavatra atolotr'Andriamanitra ihany ny tianao, fa iny zavatra materielina nge, fa Andriamanitra mihitsy no tianao. Mahafinaritra be le tenin'ny Paoly amin'ny Romanina 9:9, izy manao hoe Andriamanitra dia nahafoy nanome atsika ny zanany malalana, ka tsy omeny atsika miaraka amin'ny maimaim-poana koa fa ny zavatra rehetra. Zany hoe inona ny dikan'ilay teny? Nomen'Andriamanitra ho atsika Jesoa, ary miaraka omen'Andriamanitra amin'ny Jesoa ny zavatra rehetra. Hoy Paoly, nomen'Andriamanitra atsika, foin'Andriamanitra ho faty hamonjy atsika ny zanany malalana. Noho zany de mino fa omen'Andriamanitra maimaim-poana miaraka amin'ny Jesoa koa ny zavatra rehetra. Ny zanany aza nomeny atsika hamonjy atsika, ka maika fa ny zavatra rehetra zay ilaitsika. Fa ny olana de zao, lay zavatra rehetra tiatsika, fa lay zanak'Andriamanitra tsy raisitsika. Fa Paoly miteny manao hoe rehefa ao aminao Jesoa, rehefa raisinao Jesoa, rehefa tianao Jesoa, de miaraka amin'ny Jesoa ny zavatra rehetra. Fa ny raharaha amintsika de zao, ny zavatra rehetra ny mamaka atsika fa tsy Jesoa. Any ka tsisy ninina, fa ny fanontaniana zany de zao, tsy any amin'ny zavatra rehetra, fa izao ao aminao ve Jesoa, miaraka aminao ve Jesoa, tianao ve Jesoa, niekenao ve Jesoa. Fa rehefa ao aminao Jesoa de matoki, fa miaraka amin'ny Jesoa ny zavatra rehetra. Maimaim-poanao Paoly. Ary dia zay toetsain'izay no tiany Davida tsy ho adinoin'ny fiangonana mihitsy, ny tsy hanadinoin'ny didin'Andriamanitra, ny tsy hanadinoin'ny fitiavana an'Andriamanitra, tsy hanadinoin'ny fiangonana, fa ny didin'Andriamanitra de didy fiainana. Le afako aza adinoina ary ny didin'i Jesoa, didy mpitiavana, didin'ny fitiavana an'Andriamanitra, didin'ny fitaomana ny olona hiankina amin'Andriamanitra, fa tsy hiankina amin'ny tenany, hiankina amin'Andriamanitra, ho tia mpiarabelona.
Fa ny zavatra faharoa zay afatra Davida eto ho an'ny vahoaka, ho an'ny zay rehetra neno azy dia ozy manao hoe ity tany soa ty lay tany razana io zany, lay tany nomen'Andriamanitra ny zanak'Israely io zany de zao tany soa io, voatahirina io ho an'ny zanakareo raha ajainareo ny didin'Andriamanitra. Lay fanajana ny didin'Andriamanitra zany de mahatonga fitohizan'ny taranaka eo am'ilay tany zay nomen'Andriamanitra. Ary zay ny mahazava-dehibe ny atao hoe raha ao anatin'ny fianakaviana, mahazava-dehibe ny taranaka, ny fitatarana ny taranaka, fampahatsiahivana ny taranaka, tsika manao fetin'ny taranaka manakariva ny fiangonana na manao fetim-pianakaviana, manao zava-dehibe reny fihetsika ireny mba ahatserovana hoe ohatr'izao isika satria ireo ray aman-drenitsika nanaja ny didin'Andriamanitra, na malemy azy izy ireo de zao nanaja ny didin'Andriamanitra izy. De am'izao vanim-potoana zao itsika no ankehitriny, itsika izao no ankehitriny, ny zavatra zay lova sarobidy apetrakitsika ho an'ny taranaka de isika manaja ny didin'Andriamanitra. Zany hoe isika mivavaka io ange, isika miankina amin'Andriamanitra io nge, mametraka lova ho an'ny taranaka. Tsika mantsy mieritreritra hoe natsoina hoe lova de la lafin'ny materiela, trano be, tany, fiarakodia, firavaka, zany mety everitsika hoe lova sarobidy ihany reny amin'ny maha-materiela azy, fa tsy reny akory ny zava-dehibe, fa lova sarobidy avelana ao an'ny taranakao de enao nanaja ny didin'Andriamanitra. Rehefa ajainao ny didin'Andriamanitra, toy ny filazan'ny Davida eto manao hoe dia mitoetra tsara eto amin'ity tany ty ianareo. Afaka malala sarobidy ary ny lova apetrakitsika amin'ny taranatsika de ny fahatahoratsika n'Andriamanitra, ny fitiavatsika n'Andriamanitra manjary miampita any am'ireo taranakitsika zany. Tsotra ny afatra Davida amin'ny andininy favalo io, tsotra tiavo ny didin'Andriamanitra, hajaony didin'Andriamanitra de sambatra eo amin'ny tany zay omeny Jehovah Andriamanitra reo ianareo. Iza ny te ho sambatra eo amin'ny tany zay omen'Andriamanitra azy? Iza ny te ho sambatra? Iza ny te hamela fahasambarana soa amin'ny taranany zay ho an'ny zanakany any aoriana rehetra? De mamatsihitra hoe za isika, fa izao tsotra ny vahaolana de izao hajaony didin'Andriamanitra, tiavo Andriamanitra. Fa ny faharoa kosa de nitodika ndray Davida am'ilay olona andimby azy de Solomona zanany. Dia ny afatry Davida kosa am'ty zanany, am'ty mpanjaka andimby azy de mazava tsara manompo azy. Davida eto de manafatra ny Solomona manao hoe efa fantatrao ny Andriamanitra, no zany tsy miala amin'iny Andriamanitra iny ianao, ary ianao Solomona zanako aoka ho fantatrao Andriamanitra ny rainao. Zany hoe Davida zany de nitaizany zanany mba ahafantatra sy ahalala n'Andriamanitra, ary nanafatra ny Solomona manao hoe aza miala amin'ny Andriamanitsika io. Ary zay zavatra hoe dia isan'ny sarobidy amin'ny fitaizana ataotsika ny taranakitsika, mampita amin'ny taranakitsika, mampita fanilo amin'ny taranakitsika hoe ny Andriamanitritsika de Andriamanitra tiatsika. Aza miala amin'io Andriamanitra zay fantatsika rehetra fa nahasoa, fantatsika fa nahasoa ny fiainantsika, de ampahafantaro anjanatsika amin'ny fijoroana vavolombelona ny hoe io Andriamanitra io tsy nahafoy atsika tamy andro ny fahatanoratsika. De hoy ary Davida eto manao hoe topoy Andriamanitra, meteza ho mpanompo eo anatrehan'Andriamanitra. Dikan'izany meteza ho ampiasain'Andriamanitra, meteza iankina amin'Andriamanitra, tsy hoe meteza hampiasa an'Andriamanitra, fa meteza ho mpanompo, meteza ho ampiasain'Andriamanitra ianao. Mantsy ity mpanjaka andimby azy, mpanjaka manaiky hanompo an'Andriamanitra, fa tsy mpanjaka ho topoiny ka hoe zay sitrapo, zay mahafinaritra, fa eto de izao
eto Andriamanitra manome toko mihitsy amin'ny alalan'ny tenin'ny Davida moa zany hoe zava-dehibe ny fanompona azy ary zay nanotanteriny Davida tamin'ny Solomona hoe tompo izy. Marina fa tsy niteny an'izany tamin'ny vahoaka Davida, any aloha izy amoa miteny ihany, fa am'ty andininy ity dia manomboka eo am'ilay eo am'ilay mpanjaka, eo amitsika ny fanompona an'Andriamanitra. Ary dia hoy ihany izy manao hoe topoy amin'ny fo rehetra izy sy ny fanahy mazoto satria mandinika ny fo izy. Andriamanitra zany tsy azo hiatsarana velatsy hoe mody manompo nefa ny anem-po tsy tena fitiavana. Ary hitan'Andriamanitra io satria Andriamanitra mandinika ny fo Davida. Tsarotsika tsara Jesoa niditra tao amin'ny tempolo, tsarotsika amin'ny aladin'ny sapandro fitsika amin'ny alahady zao dia atsiaro ny niakaran'i Jesoa tany Jerosalema, ny nidirany tao amin'ny tempoly ary nahita any ireo fariseo, ireo mpanoran-dalàna, ireo mpisorona, ireo mpikarakara ny fanaky ny fiangonana, hitany Jesoa io fa tsy tena nanompo azy tamin'ny fo sy tamin'ny fanahy. Hitany Jesoa de nazerany Jesoa latabatra ny mpanankalim-bola. Ireo olona tao amin'ny tempoly tamin'ny andron'i Jesoa, hitany Jesoa ny fony fa tsy nadio. Hitany Jesoa ny fony fa tsy tena ao ny fitiavana an'Andriamanitra. Hitany Jesoa ny fony fa tsy ao ny fitiavana ny didin'Andriamanitra, fa ny sitrapon'olombelona, mahafinaritra ny olombelona. Zay ny tao amin'ireo mpisorona sy ireo mpitondra fivavahana tao amin'ny tempoly ny Jerosalema ireo, nahatonga an'i Jesoa ny teny manao hoe fa maninona andeha ataonareo zoy fieren'ny jiolahy ny tranony raika. Afaka malala Andriamanitra kay mandinika ny ao am-potsika, mahita ny ao am-potsika ary mitaona atsika mba hanompo azy amin'ny fanahy, amin'ny fo rehetra. Afatra ho an'ny Solomona mpanjaka io. Fantatsika ny toy ny tantara raha tonga any amin'ny tantara faharoa sika dia hita fa tsy vitan'ny Solomona ny afatry Davida. Tsy vitan'ny Solomona ny afatry Davida, zay moa tantara hafa. Fa ny fahatelo zay nasain'i Davida tsy tokony ho adonony Solomona mihitsy ny taranany, de izy manao hoe tadiavo Andriamanitra. Fa rehefa mitady azy ianao, rehefa mitady an'Andriamanitra ianao de izao hitanao izy. Ny andikany hoe mitady an'Andriamanitra ao amin'ny testamenta taloha, manao ny sitrapon'Andriamanitra, mandala ny toe-tsaina zay nampianarin'Andriamanitra ao anatin'ny fiarahamonina. Rehefa mitady an'Andriamanitra ianao, zany hoe rehefa manao ny sitrapon'Andriamanitra ianao de zao miseho aminao Andriamanitra. Mahafinaritra amin'ny Andriamanitra zay ao amin'ny testamenta vaovao tenin'i Jesoa io, Matthieu 20:20, miaraka aminareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahatapiran'izao tontolo zao. Miaraka aminareo. Andriamanitra amitsika tsy Andriamanitra manao tazan-davitra. Andriamanitra amitsika tsy hoe manondro hoe ry ny tanjona ka dia ataovy zay atongavanao eny a, na Andriamanitra aminao iry le lalana de ataovy zay atongavanao any. Ny Andriamanitra tsika ao amin'ny Jesoa de Andriamanitra miaraka mandeha amitsika amin'ny sarotra. Impiry mo Andriamanitra sy ny tantaran'izany andriafo sy andrahona tamin'ny zanak'Israely. Raha nidorana tao anaty lafaoro, hitatsika ry Daniel de izao Sadraka, Mesaka sy Abednego tsarotsika tsara dia tao niaraka tamin'ny tao zanak'Andriamanitra. Andriamanitra ry avako malala de Andriamanitra miara-mandeha amitsika, miara-mamindra amitsika. Ary zay no anafarany Davida ny Solomona eto manao hoe aza miatsara velatsia amin'ny fanomponan'Andriamanitra. Fa rehefa zavatra asain'Andriamanitra atao de ataovy amin'ny fo. Rehefa zavatra asain'Andriamanitra atao de ataovy amin'ny njoto, ataovy amin'ny fitiavana. Aza miatsara velatsia ho natrehan'Andriamanitra. Tonga any am-piangonana sanatry izany, tsy tonga any am-piangonana ho amin'ny fitiavana an'Andriamanitra. Nefa ko malala eto ary de tian'ny tompo takatritsika
fa ny Andriamanitrantsika de Andriamanitra miara-mandeha amintsika. Rehefa ekentsika sy atsoitsika izy hiaraka amintsika de mitantana sy mampandresy antsika izy. Ary ny farany de zao, ozy manao hoe mahefabe, tsodrano, mahereza ka mahefabe. Davidy zany eto milaza manao hoe misy ady ny fiainana, indikety hoe mahereza, mahefabe, hisy zavatsarotra lalovana, hisy zava-manahirana lalovana. Ary zay indray adinontsika hoe satria fiaina kristianina ve de tsy maintsy misosa foana, tsisy olana, tsisy zava-manahirana? Oh tsia, tena mety mandalo zava-manahirana, mandalo fizahan-toetra manefy, zava-manahirana manefy. Ary dia izay no mahatonga ny Davidy eto ny teny tamin'ny Solomona manao hoe mahereza ianao, mahefa ianao, zany hoe mijoroa ianao, hisy zavatra sarotra lalovanao, hisy zavatra manahirana lalovanao, fa izao mahereza. Miavaka am'izao talata izao dia manome toky anao Andriamanitra fa hiara-mandeha aminao, manome toky anao izy fa hiara-mamindra aminao, fa tiavo ny didin'Andriamanitra, hajao ny didin'Andriamanitra, aza me tsara velatsia eo anatrehan'Andriamanitra tahaka ny nataon'ireo sadoseo, reo mpisolo natao amin'ny tempoly, fa dioviny foa eo anatrehan'Andriamanitra de mahefabe. Ivavaksika, tompo ampisaorana azy aminy am'izao oatra masina zay manaitra anay, mamperitreritra anay, tsy hovariana fa ho tia ny sitraponao, ho tia ny didinao, ary indrindraindrindra anompo anao amin'ny fanahy mazoto. De tahiny tontolo andronay an'io tompo, tontolo andro anomponay anao amin'ny fanahy mazoto, ka zay asa ataonay na asa fameloma-teny io na asa fanompono de tahio zany tompo, mba ho ataonay amin'ny fanahy mazoto, ary hitanao ny ataoponay de atao fitianao zay Andriamanitra. Mety misy aminay ny tokantrano any mandalo zavatsarotra, mety misy aminay ny tokantrano any mandalo fihizan-toetra, mety misy aminay ny tokantrano any mandalo rofinaretina, de meteza tompo hanasitrana azy reny, meteza hampahery azy reny, meteza hamangy azy reny. Jereo amin'ny famindramponao zay mety ho manery ny tsirairay am'ty ora sy fotoana ao anatin'ny karemy ity, valio vavaka izy reny tompo, satria Andriamanitra mihaino vavaka ianao. Misaotra Jesoa. Amen.